Tsy fankasitrahana ny fanakatonana ny faculté de sciences noho ny taratasy tsy maripotra izay nahatonga fanapahan-kevitra nataon'ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny faculté de sciences. Efa 100 mpianatra tsy nahazo bourse tamin'ny bourse iray volana efa nozarainy. Tsy fankatoavana ny famindrana fianarana ety amin'ny ville, mangataka ny anemorona fanadinana fialan'ny doyen sciences. Ireo no isan'ny antony fitokonan'ireo mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga androany alakamisy 12 Jona 2022. Nanapa-kevitra fa tsy ampianatra ireo mpampianatra ao amin'ny faculté des sciences. Roso anefa ny fanadinana raha pitso araky ny nambaran'ireo mpianatra trany. Mbola marobe zay zavatra tsy voavagna teny université ty tamin'ny grève teo aloha makasiky ny bourse fa nanomboka tamin'ny février zay mianatra eto amin'ny université hatramizao zegny mbola bourse un mois zegny niazonay nefa examen zegny fa maray rapitso ke magaga zay zegny tsy fahazoanay zay zavatra zegny ary noho zegny fa mendriky bourse zay tokony amezana zay zavatra zegny mbola maro koa zegny ny olana zay tamin'izay fotoana zegny mbola tsy voavaha makasiky ny problème science ny pièce de fait regny zay zavatra zegny mbola tsy voavahatra amizao ke takinay ny famagna regny misy amin'ny mpianatra koa tamin'ny fanomezana bourse un mois regny tsy nahazo bourse tsy hainay antony nefa reo inscrit tsara ao agnatin'ny scolarité ke regny takinay raha jiaby regny fa tokony vahagna regny. Lana ny mahakasika ny noty ao amin'ny faculté de sciences io ihany koa no isan'ny antony iray lehibe amin'ny fitokonana. Nakaton'ireo mpianatra ny barrière eto amin'ny campus nanomboka androany mariky ny fiatombohan'ny fitokonana ary tsy va raha tsy misy ny vahaolana na ny marimaritra iraisana. Nanao siasa zany de misy affichage taty izay tsy zay mpianatra nanao anazy de zay ny antony nagnakatogna ny faculté de sciences tsy zay mpianatra tompo nanao an'igny fa fagnosorapotaka igny ary avereny nisy fampianarana amin'ny faculté de sciences ary vao ny olana fa ny fagnakatogna ny faculté de sciences de tsy vahaolana koa.